Fa ho fanampinina indrindra ary ireo mpianatra afaka-baka izay mitady ny lalam-piofanana arahana sy sekoly ambony ianarana ihany koa dia misy ny hetsika izay karakarain'ny Madajeune eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny fahatelo sy ny fahaefatra ny volana oktobra ho avy izao andian'ny fahafolo amin'ny hetsika salon des études supérieures karakarain'ny Madajeune moa izany hetsika izany. Salon des études supérieures andian'ny fahafolo zany amin'ny taona 2024 dia atao eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny herinandro ambony zany ny fahatelo sy ny fahaefatra volana oktobra ho avy izao izay misy atao tanterahana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina finja ny toerana ho an'ny ankizy izay efa zatra ny salon satria teny amin'ny gymnase Korondrano hatramin'izay dia finja eny amin'ny Palais des Sports izay atao maro samihafa. Ny zava-baovao dia misy maromaro ny zava-baovao hitranga zany mandritra ny salon eny amin'ny Palais des Sports io ao ireo fahabetsahan'ny mpanday anjara izany lehibe kokoa ny toerana dikazay moa maro ihany koa zany ny safidy azo atao mikasika ny filière izay azony ankizy safidianana aorianan'ny baccalauréat vao mivaly tamin'ny herinandro ambony moa izy io dia fotoana mihitsy zany zao antsika mpianatra sy ray aman-dreny ny mitady fianarana atao aoriana amin'ny bacca no mahafantatra ireo toeram-pampianarana ambony izay eo amin'ny 10 mahery io izy sy ny filière mahery ny zato zany azo safidianana mandritra ny roa andro etsy amin'ny Palais des Sports.